miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Dia mpifaliana indray no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'ity alina ity manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako ho feno fifaliana ny fanahintsika ary ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika ao anatin'izao fandarana manokana izao. Ny mpanompokelin'ny Tompo Apostoly Andreas no miaraka amintsika eto amin'ity anio ity hitondra fampianarana ho antsika eto zany ny tenako tsika moa manana ny fitombavaka ho tanterahana ny alarobia ho avy zao araka an'ireny tsela-pamantarana entsika mivezivezy teto amin'ny onjam-peo reny mahakasika an'ilay vavaka délivrance tanterahana ny alarobia manomboka amin'ny iray ora tolakandro dia somary hitondra fampianarana mahakasika na ny herin'ny famosaviana zany amin'ity alina ity mba ahafahantsika tsirairay avy mandray fanafahana ihany koa anatin'izany satria betsaka ny olona mandefa fangataham-bavaka aty aminay dia hita fa misy fatotra ny ankamaroan'ireo olona dia tonga eto zany hitondra fanafahana ho antsika tsirairay avy izay mandreny onjam-peo sy mahita anay amin'izao ora sy fotoana izao dia alohan'ny tena hidirako ao anatin'izay afatra izay anefa asaiko ianao hivavaka metraka an'ity fotoana ity ampelantan'Andriamanitra isika hiaraka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka manambara ny sitraponao eto indray ny mpanompokelinao Tompo, mangataka ny famindraponao sy ny famelan-kelokao androany mba haniraka ny fanainao masina ampiteny eto androany Tompo. Tsy dia mahay mitoriteny fa miankina tanteraka amin'ny fanahinao Andriamanitra ka dia ampiteneno ny mpanomponao mba hitondra fiainana ho an'ny tsirairay avy izay mandre ity onjam-peo ity indray androany. Misaotra anao Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary andray baibolitsika hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesis. Tantara ohatrany hoe tantara efa farentsika ihany izy ity fa ao anatin'izao tantara zao no hitondrantsika an'izay fampianarana mahakasika ny famosaviana izay hoe olona manao ahoana zany ny olona andairany zany hoe herin'ny famosaviana izany. Olona manao ahoana no andairany dia olona manao ahoana no tratran'ny herin'izay famosaviana izay toetoem-piainana manao ahoana no efa misy azy amin'izao ora sy fotoana izao any amin'ny resaka nofo sy ny karazany manao ahoana ny fitrangany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izany dia asaiko ianao tena hoe anaraka tsara ny fampianarana amin'ity anio ity. Genesis 3 manomboka ny 1 Genesis 3 manomboka ny 1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta ny Genesis 3 manomboka ny 1. Soramandro-bony dia milaza manao hoe ny nataony Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. 1 Ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ary hoy izy tamin-dra vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo ampovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo izany fandrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin-dra vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinanana azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy.
ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritrapa-endry dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy ary nandreany Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa ao hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadiny nierin'ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny sa ary Jehovah Andriamanitra niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao dia hoy izy nandreanao tao amin'ny sao dia natahotra satria mitanjaka ka niery ary hoy izy iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa nihinananao va ny hazo zay nandrarako anao tsy hinananao dia ora lehilahy ny vehivavy zay nomenao namako izy no nanome ny voankazo ka dia nihinanao ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny vehivavy inona izao nataonao izao dia ora vehivavy ny menarana no namitaka ka dia nihinanao atreo aloha nyjerevantsika zany eto zany dia iresaka makasika ny famosaviana isika tany ampiandohana tany mihitsy nanao ahoana ny fomba fitrangana resaka famosaviana zany tany ampiandohana tamin'ny mbola tao amin'ny saedena ry Adamaseva tamin'izany ora sy fotoana izany rehefa miresaka moantsika hoe saedena dia tao zany no nisy fiadanana tsy nisy fisasarana be tahaka n'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tena niadana ny antony namoronan'Andriamanitra ny saedena ampiadanana ny olona zay ny foroniny ary ny saedena mihitsy no ny foronina voalohany zay Andriamanitra vao nanamboatra ny olombelona efa voalamin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra zay Andriamanitra vao nanamboatra ny Adamaseva zany hoe Andriamanitra dia tia mandamina ny fiainan'ny mpanompony ny fiainan'ny olona manompo azy dia ny fanirian'Andriamanitra dia alamina trany ampiandohana mihitsy ny fiainany izany filaminana sy fiadanana ny ainany Adamaseva izany nefa raha lasana bavy no tsy tian'ilay menarana na ilay devolo satana dia nitady hevitra izy amotehana an'izay filaminana sy fiadanany Adamaseva izay dia tamin'ny alalana famosaviana ny famosaviana dia tena misy ary amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tena misy ny famosaviana eto Madagasikara ataoko fa mbola maivamaivana ihany ny herina famosaviana ampiasain'ny olona eto satria mbola ataoko hoe ambanimbany ihany ny gradin'ireo mpamosavy eto amin'ny firenentsika fa ny any ivelan'ny Madagasikara ny tahaka ny firenena any Afrika Atsimo any anisan'ny tena mahery vaika raha vao miresaka famosaviana isika satria tena milalao fanaratsy tena miainao anatin'ny tontolo fanaratsy ary afangaron'ny olona any mihitsy ny resaka fivavahana sy ho tontolon'ny famosaviana io zany hoe izy manao mpanompon'Andriamanitra ihany fa herin'ny maizina no entiny miasa ao am-piangonana dia voafatotra sy potika avokoa ny fiainan'ny mpino rehetrarehetra zany ka ho resahantsika zay famosaviana zay eto aty ampiandohana mihitsy no hitantarantsika azy ny zavatra nataon'ny menarana tamin'ny Eva ony menarana tamin'ny Eva manao hoe anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa fa ora vehivavy tamin'ny menarana hoe ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo ampovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo zany fa andrao maty ianareo dia ony tenen'ny menarana ny valiany menarana Eva manao hoe tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy eo zany manomboka tafiditra le resaka famosaviana eto ny endriky ty famosaviana ity zany eto dia amin'ny alalana hevitra natolotsaina zavatra asaina atao na mitahany menarana ny Eva eto tadidio anefa raha lasana bavy malalo amin'ny tompo fa raha vao miresaka famosaviana zany tsika tsy mandaitra amin'ny olona tsy misy fahotana ny famosaviana zay dia tadidio tsara fa amin'ny fotoana ny olona anankiray misy fahotana miafiny lalovin'ilay olona dia andaira ny famosaviana izy jereo tsara ny devolo satana nge baiboly nge milaza ny devolo fahavalontsika ozy izy dia mierina tahaka ny lioana mitady zay arapany zany hoe mitady andrapaka ny olon'Andriamanitra satana isat segondra dia mitady ny irika rehetra mihitsy tahaka ny rano eny amin'ny barazy tazomin'le barazy le rano be avy any ambony avy any tsy mahita irika mihitsy dia mijanona fotsiny ao fa amin'ny fotoana izy mahita irika na dia lavaka kely fotsiny ary
de mitsofoka le rano ary mitete ety ambany ary raha tsy sakanana io tsy maintsy ofeny rano ny tanàna ao ambany ao. Ohatr'izay ny zavatra ataony ny devoly amin'ny zanak'olombelona, mitady irika fahotana kely ahafahany miditra mamotika ny fiainan'iny zanak'olombelona iny. De teto raha jerentsika tsara ny voalazan'ny baiboly tsy tamin'ny Adama ny menarana no namitaka na misavo teto fa tamin'ny Eva. Satria hoy ny voalazan'ny Jakoba toko voalohany 7:17 hoe fa samy alay-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy fitahany. Zany hoe manambara ihany eo amin'ny 2:12 hoe Andriamanitra ozy izy tsy azony ratsy alay-panahy sady tsy makafanahy olombelona izy. Andriamanitra zany tsy makafanahy fa ny devoly no makafanahy saingy samy alay-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy fitahany. Zany hoe amin'ny alalan'le filana ao anatitsika no matonga ny Satana manam-pahefana akafanahintsika. Zany hoe amin'ny alalan'le fahotana ao anatitsika no matonga ny Satana anam-pahefana eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa miresaka famosaviana na matanjaka be manao ahoana ny herin'ny Satana, ny herin'le famosaviana alefany anafiana ny kristiana anankiray na ny olon-tsotra anankiray rehefa tsy misy fahotana mihitsy ao anatin'ny olona io de tsy mandaitra le famosaviana. Zay de tady dio tsara zay. Fa amin'ny fotoana kosa zany no fanohatra amin'izay hoe misy fahotana miafina na lalovina de mandaitra le famosaviana. Ary zay no resantsika eto ilay olona miaina ao anatina fahotana, na nisy fahotana na any anatin'ny fo zany, na fahotana amin'ny asa, na fahotana ao anatin'ny tokantrano, ireo karazana fahotana. Raha vao misy ny fahotana de tafiditra le famosaviana, de zay no resantsika eto androany. Ny zavatra nitranga teto nisy fahotana Eva satria efa ntsiritiny Eva foana io azo eo ampovoan'ny sa io hoe azo tena mba ohatrany ahoana reny tsirony io raha hoaniny zao de inona ny zavatra hitranga. Saingy efa nametrahan'Andriamanitra lalàna Eva manao hoe ny azo eo amin'ny sa de azonareo hinanana, fa ny azo eo ampovoan'ny sa kosa tsy azonareo hinanana na tendrena fa ho faty tokoa ianareo. De nanomboka napiditra n'le famosaviany menarana tsy ho faty zany nareo tsy akory. Itovy amin'Andriamanitra ianareo raha vao mihinana an'io ahalalany tsara sy ny ratsy, nampidirina le famosaviana. Mety tsy maniraka fanahy le olona fa amin'ny lalana hevitra hoe ndany ianao manao an'izao, ataovy ty zavatra anankiray ty, de manao an'iny ianao tafaroboka ianao nefa mety misy fahotana miafina manao an'le zavatra tonga de tafaroboka ao anatin'le famosaviana. Tandremo ny tolotsainy fa rehefa aka hevitra manatona ihany olon'Andriamanitra na olona mba azonao antoka fa olona tena mivavaka manompo an'Andriamanitra marina. Fa indraindray ny olona teren'ny problème de zay hitany azo iantorahana de iantorahana avokoa nefa indraindray mamitaka azy. Zay ny zavatra nitranga tamin'ny menarana teto. Nandairan'le famosaviana Eva tafaroboka ninana an'ilay azo voarara. Ary tsy vitan'izany fa nomeny Eva ihany koa i Adama ny epita le fanaratsy. Fampiankina eto ny famosaviana sy ny ozina. Amin'ny fotoana ny olona anankiray zay misy fahotana tratra ny herin'ny famosaviana dia misy ozina mepita ao anatiny. Satria vokatry ny famosavian'ny menarana ny Eva hoe raha vao mihinana nyty azo voarara ity reto de ny zavatra hitranga tsy maintsy ho tezitra amin'ny Andriamanitra de isy problème ny fiainan'ireo. Tafaroboka tao anatin'ilay fahotana Eva. Izy ny tsiriritra ny azo voarara io foana fa natosika le famosaviana avy amin'ilay devoly de tafaroboka tao anatin'ny fahotana, tratrana oziny izy zany rehefa avy eo. Averiko tsara ihany ny famosaviana tsy mandaitra amin'ny olona tsy misy fahotana. Tsy tokony hampitahotra anao raha manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ianao zany, tsy tokony mampitahotra anao ny mpamosavy mipetrapetraka eny amin'ny manodidina eny, na ny mety hoe olona mitsiriritra ny vadinao, mitsiriritra ny fiainanao, mitsiriritra ny saron-dohanao, de mampiasa famosaviana na fanainga-lavitra na zavatra ampiasaina any ambadika any tsy mandaitra amin'ny olona tena mivavaka. Misy fijoroana vavolombelona anankiray ty, lehilahy anankiray ataontsika mpanao magia izy. Io lehilahy io mpanao magia ny natonga azy tafiditra tao anatin'izay fanaovana magia zay de no ny rainy tena satanika, tena nilomano tao anatin'ny tontolon'ny resaka fanaratsy vita pakta tamin'ny Satana. De ny zavatra nitranga de zao rehefa maty io ray io de efa natolony ho an'ny Satana ity zanany lahy ty. De matetika manko rehefa misy fanaratsy ohatr'ireny zany
mpona ray aman-dreny tany aloha tany a de tsy maintsy misy taranaka iny olona iny a andimby an'iny fanahy iny foana zany a aty amin'ny taranaka tsy maintsy misy indrindrandrindra olona tsy mivavaka tsy maintsy mandimby an'iny fanahy iny ary mitady olona hipetrahana foana iny fanahy zay nipetraka tamin'ny ray aman-dreniny iny de rehefa maty ny ray nylera zazalahy de izy moa zany no lehibe teo a tonga de nipita tamin'ny avy hatrany le fanahy de io fanahy io tonga de miseho aminy amin'ny alina miseho aminy amin'ny alina de mampitahotra azy de arahona an'le fanahy hoe raha vao tsy manaiky ahy ianao de hovonoko sotry zany de farana izy tateo arina zany a nanontany an'le fanahy hoe fa maninona ary ano hovononao raha tsy manaiky anao mila manaiky ahy ianao izy le satana manompo ahy de raha vao manaiky ahy ianao de tsy vonoko no nitahotra de nanaiky ina raha ny tianao ataoko mandehana ianao amin'ny toerana ohatry zao de ny rahana nandenakany amina toerana anankiray tonga tao feno olona miaja be dehibe feno olona miaja be dehibe tao am'le toerana de rehefa tonga tao de vo tonga tao izy tonga de fantatry le olona tao ianao le olona nirahan'le fanahy ohatry zao a tonga de niraisiny zareo tao de nalefa ny formation nampanaovana pacte tamin'le devoly a ilay lehilahy de nanomboka nasaina natory tany anatina fasana de natory tany anatina fasapona tany a tao anatina andro sy alina maromaro ary ny fadianina izy tany de ny zavatra nitranga ozy izy a nisy lehilahy nipotra tampoka be tao anatin'io toerana io maizina be mihitsy de naka endrika voay izy rehefa avy eo de rehefa naka endrika voay izy a de io no nanome ery ilay zazalahy nafany nanao magia am'zay de tatao arinan'zay dingana nataon'zay izy araka an'le fijoroana vavolombelona dia misy fanahy ratsy mibitsika foana zany hoe ndana vonory olona ry de lasa izy mandeha mamona an'iny olona iny amin'ny lalan'ny herin'ny maizina zany maniraka fanaratsy fomba fanirahandrareo an'le fanaratsy miresaka makasika ana famisaviantsika eto a fomba fanirahandrareo an'le fanaratsy ozy izy a de amin'ny lalana teny raha ohatra moa ka manana karazana zavatra ohatra hoe sarin'le olona na volo na akanjo na fananan'le olona na finday na rehefa zavatra avy am'le olona indrindrandrindra zavatra makasika ny tenany tahaka ny volo a na sary a na akanjo de tena mora ny anirahana fanaratsy am'le olona de nisy taona ozy izy a nisy olona tao ambonin'ny tranonay miady lava nanao tsinitsinina anay tamin'ny fahavelon'ny rainay ozy izy a ireo lehilahy sy vehivavy reo mpanaka reny antitra zareo ankehitriny a de nanaovako valifaty novonoko ry zareo reo nanirahako fanaratsy tonga de niady mifamono tao a de mifamono tao izy mivady de le anankiray izay namono zany namono azy rehefa avy eo zay zany le fomba fanirahana an'le fanaratsy de efa nanao an'izay foana izy amatonany maro tao anatin'ny 7 taona efa namono karazan'olona be dehibe irahany ty le fanaratsy nanaovan'ny fifanarahana ity de arakaraky ny mavita mamono olona izy a miamisonitra ny gradiny miamiakatra ny gradiny miamitombo ny hery ao anatiny ary tena nalaza ary nanamboninaahitra atao amin'ny sehitry ny fanaovana maziny na zany tsy resaka le magie le hoe manaonao manipinipy baolina spondy sy ny karazany ry amin'ny arabe ry fa tena magie noara tena efa enjakenjana mihitsy ny azy saingy mifamatotra amin'ny famonon'olona ny afahan'ilay hery mitombo ao anatiny amin'ny fotoana izy tsy mahavoavon'olona de miala lay hery misy sazo manokana mihitsy ataon'ny satana aminy de tamin'ny fotoana anankiray am'zay tamin'ny fotoana anankiray nisy iraka nampanaovan'le satana tamin'le lehilahy nisy vehivavy nitory-teny manao akalamanjana eny de vitsivitsy any ny olona mieno an'le tory-teny teo de ozy lay devoly tamin'le lehilahy mandiany ianao vono io mila vononao io fa tsy mety io zavatra ataony io mitory-teny de ina zavatra nitranga zatra le nahazo baiko fa iny zany de izy vonona tiany vonona de maty avokoa de fanehitra tamin'ity mpitory-teny ity na mbola manao akalamanjana iny amin'ny arabe fotsiny zany a na nirahan'ny fanahy reo olo reo anesoeso sy tabataba azy fa jerena tsy nandaitra mihitsy lay izy gaga lay lehilahy narahany misy satria rehefa miala eo le mpitory-teny a de narahany avato arina ny tranony nitoerana hodiny narahany hitany na nirahan'ny fanahy fa tsy nandaitra tonga saina le lehilahy hoe fa maninona ny olona rehetra zay nanirahako fanaratsy nandefasako famisaviana na herin'ny famisaviana to maty avokoa nandefasako fikorotanana to mikorotana avokoa nandefasako zanatsipika to misy fetraikany aminy fa maninona iny vehivavy mpitory-teny kely iny eny akalamanjana
no tsy niatraika tamin'lay fanaratsy izay ny rahako. Zay ny fanontaniana apetrany tamin'le devoly. De ozy am'izay ty le satana aveo hoe ny heritsika tsy mandaitra amin'ny olona mpivavaka. Teo ny natonga saina n'lay lehilahy. Teo ny natonga an'le lehilahy nanapa-kevitra ny ala tamin'ny fanompona ny satana satria nahoana? Aikay mbola misy hery tsy tohatry ny satana eto ambonin'ny tany. Ny elany tamin'io pakta tamin'ny satana io raharaha be mihitsy tamin'izay fotoana zay fa naika ny vonoan'ny satana, naika matin'lay devoly mihitsy lay lehilahy, fa tena hoe niezaka nandenaka any am-piangonana foana izy araka ny fijoroana vavolombelona n'io lehilahy io. Za moa tsy hanonona ny anarany, fa nandenaka any am-piangonana izy de nivavaka matetika, de mandeha makany an-trano de tonga any am-piangonana de mivavaka vo miala kely any am-piangonana izy de isehoany le devoly mivatana foana. De nanolo tena izy nataony mpanompon'Andriamanitra délivrance, fa ny fandroahana devoly tato anatiko zany ozy izy tena raharaha be mihitsy. Za tena manaiky ivoan'le devoly, fa le devoly tsy manaiky mihitsy satria za efa vita pakta tamin'le satana. Fa nataony traitement na délivrance teo amin'ny 2 volana teo, zay vao niala daholo le devoly rehetrarehetra. Am'izao tsika miresaky zao moa le lehilahy efa lasa evangelistra mpitoroteny any ivelany any izy zany. Zay ny fijoroana vavolombelona. Resaka makasika ana FAMOSAVIANA manko zany tsika eto de tiako amafisina lay fomba fanirahan'ireny mpamosavy na reny olona mandeha makany amina dadarabe, kalanoro, vazimba, zazavavin-drano ireny fanahy amin'ny fiainan'ny olona anankiray tiany potehana. Mandeha makany fotsiny de antaniny iza ny anaran'le olo, zao ny anaran'le olo, de eo manao fombafomba eo lay kalanoro na ohatry zany de maniraka fanahy fotsiny. De iny fanaratsiran'lay devoly avy any na ilay dadarabe na lay mpitaiza kalanoro na mpitaiza olona na mpitaiza zazavavin-drano na vazimba, iny fanaratsirany avy any ohatra hoe fanana fikorotana tokantrano na fanana fisarapanabadiny na aretina ohatra cancer amin'ny fotoana le olona anankiray iantefaniny nisy fahotana tao amin'ny tao, tonga de tafiditra lay famosaviana. Fa amin'ny fotoana lay olona anankiray kristianina tena mivavaka tsy nisy fahotana de miverimaina fotsiny iny famosaviana iny. Ary nareo mpitaiza olo reo ara de manaiky sy miaiko mihitsy hoe tsy azo tsika kitiany iny olo iny fa misy Andriamanitra ao, manompo an'Andriamanitra iny olo iny. Fa ny fanontaniana mipetraka maninona ny fiainanao raha lasa anabavy malala zay maheno an'ity onjam-peo ity no iantrekany lay famosaviana. Misy fahotana miafina zany ao. Be dehibe ny vadin'ny olona lasa am'izao fotoana zao. Be dehibe ny asan'ny olona rava am'izao fotoana zao. Be dehibe ny fananan'ny olona no potika am'izao tsika miresaky zao. Misy marary miandry ambava ahoana ny fahafatesana, miandry fahafatesana fotsiny sisa efa nandany amina million maromaro fa tsy mety sitrana mihitsy. Vokatry ny herin'ny famosaviana. Vokatry ny herin'ny famosaviana. Misy amintsika ihany koa ny amatarana ny famosaviana tonga manafika ihany koa amin'ny lalana nofy. Misy zany ny olona mpanonofy reny tokony hanina fanomezam-pahasoavana amina resaka mafantatra zavatra amin'ny alalan'ny nofy izy, fa no izy mbola voafatotra de hitany tamin'ny alalan'ny nofy nisy menarana na biby lava ngeza be niditra tao an-trano. Rehefa tafiditra tao an-trano io de iny ny antsona hoe herin'ny famosaviana iny na fanahirahana zany iny. Misy fanahana menarana tonga ao an-trano, na nahita menarana mivantana mihitsy anao hita maso tonga tao an-trano. Misy antony daholo reny rehetrarehetra reny. Herin'ny famosaviana. Tahaka ny zavatra nataony ny menarana, raha vao miresaka menarana tsika de efa mpamosavy zay. Herina famosaviana ny ambadika an'izay rehetrarehetra zay. Satria ny menarana no namosavy an'i Eva voalohany, napiditra an'izy ireo tao anatin'ny fahotana izay niteraka problema na niteraka ota, niteraka fahampotehana teo amin'ny fiainan'izy mivady. Zareo tsara ngefa taorinan'izay somary ohatry ny andingana kely ndroan'Andriamanitra ny ala tao amin'ny sahidena ry zareo. Noho ny famosavian'ny menarana, noho ny fitsiriritany menarana n'lay fiadanan'izy mivady, de nataony zay nahapotika ny fiainany tamin'ny alalana torohevitra dia voaroka tao amin'ny sahidena Adama sy Eva. Nefa tao amin'ny sahidena tsisy zavatra nahaory azy. Mihinana an'izay tiany hohanina, maka an'izay tiany alaina, mpanjaka kely izy tao satria natao mpanapaka ny zavaboary. Fa rehefa nanota tratran'ilay herin'ny famosaviana nisy fahampotehana. Zany hoe ao ambadika an'le famosaviana raha tafiditra le famosaviana de tady Diova tsy maintsy fahampotehana foana. De izay ny makasika an'ilay famosaviana. Ohatrohatr'izay ny endriky ny olona anankiray andairana famosaviana zany raha
tianao zany ianao tsy andairana le famosaviana tandremo manota de olona mivavaka ny tsy andairana famosaviana zay zany anankiray faharoa nidin'andriamanitra avy any an-danitra nanadiady nitady any adamo jerevan'andriamanitra niafina i adamo de adamo ry adamo faiza ianao de ozy izy adamo hoe na eno anao tonga atao amin'ny saha de nihery ny tavanao a satria mitanjaka ao iza ny teny taminao fa mitanjaka ianao ozy andriamanitra de ozy izy adama hoe ozy andriamanitra zafady hoe efa ninananao nga ny azo zay efa nandraraka anao hoe aza inanana de ozy izy i adama hoe ny vehivavy zay nomenao a no nanome a de ninana de nanotanin'andriamanitra eva ahoany zany raha vehivavy nimena rana ny namitakaka dia ninana tanareo tsara zany rehefa naheno an'izany andriamanitra dia nanontany any mena rana ary nyteny tamin'ny mena rana hoe satria ianao nanao izany koa amin'ny biby fiopirehetra sy ny biby dy rehetra dia ianao ny voaozina ny kibonao no andehananao ary ny vovotany no haninao amin'ny andro rehetra iainanao ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany iza noritoro ny lohanao ary ianao kosa noritoro ny ombela tongony tratrana ozina le mena rano tratrana ozina ny mena rano nanomboka teo de o ny voalazana baiboly hoe voaozina ianao amin'ny biby rehetra ny kibonao no andehananao ny mena rana zany tamin'ny voalohany a tsy nandeha tamin'ny kibony fa ny mahatonga azy mandeha amin'iny kibony iny a ozina ny mahatonga azy tratran'iny ny vovotany ozy izy Jehova Andriamanitra no hoaninao amin'ny andro mpiainanao rehetra nanomboka teo koa zany voaozina ny mena rana ny hinana vovotany mihinana vovotany ny mena rana no mihinana vovotany ny vehivavy ty vovotany zany a mbola misy fatotra avy amina mena rana mba tsy tenenako mihitsy hoe misy fanahana mena rana mamatotra azy petraka ao anatiny satria le mena rana ao anatiny tian'le vovotany ndraindray tsika mialokaloka hoe satria bevoka de tsy maintsy atao zay sitrapony rehefa mitady briky de omeny mitady vovon-javatra ry de omeny fa ny iza mbola tia mihinana vovotany na hoe mitady paraky de omeny misy fanahana mena rana mamatotra azy ary tady idio tsara raha lasy anabavy malalo amin'ny tompo fa ny ozina nyatra tamin'ny mena rana sy ny taranaky ny vehivavy de zao ampifandrafesiko ny voalazany baiboly tsy mitombona mihitsy zany hoe misy mena rana mipetraka ao anaty olona anankiray de hitondra fahasoavana ho azy hitondra fiadanana ho azy hitondra filaminana ho azy fa mifandrafo reo mifamono ny mena rana noritoro ny ombela tongotry ny taranaky ny vehivavy ary ny taranaky ny vehivavy manoritoro ny ombela manoritoro lohany mena rana dikan'izay zany hoy ianao hoe tsy afaka amin'ity paraky ty mihitsy manaiky ny petrahan'le mena rana ao anatinao zany ianao nefa ny mena rana tsy hitondra soanao mihitsy fa hitondra fahampotehana ho anao ny antony hipetrahany ao anatinao ao somary hitatra lavidavitra ny fampianarantsika iresaka trany amina taranaka mihitsy sika androany a fa misy taranaka manana olana be mihitsy fa mamela tena ampianatra satria isy fanafahana goavana be mihitsy ho tanterahantsika ny alaribioavy zao de ampianariko anao tsara mihitsy lay zavatra mamatotra io mena rana io zany a efa voaozina ifandrafy amin'ny taranaka ny vehivavy io tsy azo ny olona anaovana fanarahana ny mena rana ary zay ny mahavoafitaka ny olona mandeha makery amin'ny doany ery marary izy mandeha makeny amin'ny pitaiza kalanoro pitaiza vazimbo zazavavin-drano andeha hitady vaolana satria hoe marary izy raha lasy anabavy malala efa voaozina mifandrafy amin'ny zanaky ny olombelona ny zanaky ny vehivavy ny taranaky ny biby taranaky ny mena rana tsy azo atao intsony ny mampifandray an'ireo na mampinamana an'ireo fa tsy maintsy miady foan'ireo ka mety fitahan'ny devoly ianao hoe ndana mandeha makery amin'ny dadarabe ry de iny ianao fa nandenakany de zao ny atao a mamono akolamena de mitondra omby anankiray a de milaminy io tokantrano io milaminy io eo fa ny fiafarany io tsy maintsy fahampotehana foana satria nahoana ny ozona ny amin'ny taranaky ny mena rana sy ny tarana behivavy de mifandrafy hainao nga am'zany mifandrafy zany ny anaran'ny raha vao misy olona anankiray zao nangalatra ny vadinao de ny fietsonao an'iny vehivavy iny raha ohatra ka vehivavy iny hoe rafy vaviko na hoe rafy lahako le mifandrafy zany zavatra ratsy tena mifankahala tena vao mifankahita de ila ifampihinana tena mifamono mihitsy zay le hoe mifandrafy na mpifandrafesina mihitsy ny taranaky ny mena rana sy ny vehivavy dikan'izay zany a tsy afaka miara-miasa mihitsy reo tsy afaka miara-miasa sao ianao mihevitra hoe za sady hivavaka no mitazotazona kely ody ratsy ihany ato no mitazotazona kely zavatra ratsy ihany aty ambadika tsy azo ampifandraisina ireo satria efa misy ozina napetraka Andriamanitra raha mbola mihinana paraky zany ianao maheno aho na mihinana vovona briky ianao maheno aho na mbola mihinana ny vovona biscuit tsy tafiditra
fa mihinana vovovo-javatra na tia makamaka vovovovo-paty reny hitanareo tsara rehefa makany am'ireny za mbola tsy tany fa araka ny fijoroana vavolombelona sy ny hita matetika araka ny fijoroana vavolombelona raisina amin'ny pino zay atao délivrance rehefa mandeha makany am'ireny mpanao ody ratsy reny tsy maintsy misy vovo-paty foanao zay de tadio tsy maintsy misy vovobovo na zavatra foanao zay ny tena ampiasainao dikan'izay zany ny ambadika andry zareo reny lay menarana lay devoly satana mamotika ny fiainan'ny olona lay ntsiriritra ny fiadanany adamaseva ary nataony mihitsy apotika ny fiainany zareo tsy azo tsika inamanana io ary tsy azo tsika sao ianao vao fitaka de andeha hitady vaolana any very any ianao ary aty ampivavaka averiko any aty ampivavaka aty mbola misy olona fatorany menarana aty amin'ny resaka fivavahana indray izy indray no antsoina hoe fanamamitaka ny asan'le fanamamitaka indray mamitaka zay mihitsy mamitaka an'le olona izy ohatrany hoe misy hery hafahafa zany ohatrany hoe misy fanatrehana be hafahafa zany nefa fanamamitaka na fanany menarana no ambadika an'izay de amin'iny fotoana iny zany mpivavaka tsy mahay manavaka tsara ny tena herin'Andriamanitra sy ny herina devoly de fatorany ty resaka fanamamitaka ty fijery azy ivelany ohatrany hoe tena mirehitra izy zany tena mivavaka be izy zany tena misy fanan'Andriamanitra nefa fanaratsy ny amataranao azy fa fanamamitaka de zao misy voratsy hitanao ety ivelany am'le olona misy voratsy hitanao ety ivelany tsy mazaka toriana fahamarinana fa misy fanoerana fahamarinana ao anatiny ivananao délivrance fanamamitaka rahalahy anankiray zay nalefa ny délivrance de nanonona fanahy izy moa zany anaran'ireo olo masina tany an-danitra mihitsy ny tononony tam'izay fotoana zay zao izy ny zao nalefa ny délivrance fa iomehezany fotsiny de mody ozy le devoly hoe nareo indray mivita délivrance ozy izy mantsy an'le mpanao délivrance zay amin'io manatrika eo maforoana ny fanamamitaka satria ity olona ity mihitsy ozy izy ny manaika miseho amina lalana fahatsapana be hoe misy hery be hafahafa be zany rehefa mivavaka izy ao an-trano de manaika izy dikan'izay izy ny manaiky za tsy ivoaka raha tsy izy mihitsy manay fanapa-kevitra hoe tsy manaiky intsony zay vao miala ato zay ny mahasarotra ny fandroana nyty resaka fanana menarana na fanamamitaka ity na fanany famisaviana ity ny fanany famisaviana tsy eken'le olona fa miditra ankeriny vao mahita fahotana fa ny fanany menarana ndray mamitaka ny aviny ao am'le olona de vao manaiky olona io tonga de tafiditra avy hatrany izy ary ny voany eo sarotsarotro na nesorana ny olona io lasa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra le olona miteniteny foana le olona efa be dehibe zay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra natao délivrance zay fa ny akamaroany de fanany menarana daholo ny tao anatiny mampiteny azy de amin'ny fotoana tafiala le fanany menarana miala miaraka am'izay le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra malalaka tsara izy mivavaka mahazo aina tsara vita ny ozina niatra tamin'ny menarana teny idiran'Andriamanitra ny amin'ny eva jereva atsika satria sy mahary hitatra lalindalina kely am'le fampianarana tratrana ozina ihany koa eva ilay vehivavy nanota ny poiran'ny fahotana tratran'le famisaviana voalohany ary ny zaran'lay fahotana tamin'ny Adama ozy Andriamanitra taminy hoe abe dia abe ny fahorinao abe dia abe ny fahorinao raha mijery tsika am'izao vanim-potoana faran'izao raha lasa anabavy malala ny akamaroan'ny olona eto ambonin'ny tany mizaka ny fahoriana indrindra de ny vehivavy ny tena mizaka ny fahoriana am'izao fiainana zao abe ray zay apina dia abe ny fahorianao zany hoe fahoriana ampitomboana indro mety misy olona mandalo fahoriana ihany any ambadika any fa ny azy ampitomboana indro satria hoe abe dia abe ny fahorianao zay ny fietraika an'ilay famisaviana na misaviny menarana izy tafalatsaka tao anatina fahotana rehefa nanotana andika an'le didin'Andriamanitra tratrana ozina ihany koa rehefa avy eo tratran'le hoe abe dia abe ny fahorianao raha lasa anabavy malala ao amin'ny tompo be dia be ny vehivavy miaino anatina fahorinana izy daholo no mizaka an'izao tonga ampitakotrosa izy no mitsena azy eo ambaravarana marary ny ankizy izy no mitaizan'le zazy tsy misy sakafo ao an-trano rehefa tsy ampy ny karaha mapetraky le lehilahy izy mandeha miasa fotsiny fatana de mametraka vola de rehefa tsy ampy le vehivavy no manampy
Le vehivavy no mizaka nyty zavatra be dehibe ty, manitsakitsaka ny vadiny. Le vehivavy vitsy zany hoe vehivavy manitsakitsaka ny lehilahy zany, fa ny akamarony de ny lehilahy no manitsakitsaka vehivavy foana ny akamarony. Ny vehivavy no mizakany zany hoe aprafesany zany. Be dehibe ny miaina am'zany raha lasa nabavy malala amin'ny tompo. Vehivavy koa moa eto ambonin'ny tany somaro be dehibe raha teo, raha oharina amin'ny isan'ny lehilahy, tena mijaly. Tena mijaly. Be dia be ny fahoriana ao. Betsaka ny vehivavy miaina ao anatin'izany. Manaraka, indrindra faramanananaka ianao. Eto amin'ty hoe indrindra faramanananaka ty mizara anankiroa. Ny indrindra faramanananaka voalohany de ilay vehivavy bevoka, manananaka. Manananaka faharoa ilay zaza efa teraka, efa tonga ety ambonin'ny tany zany. Ao anatin'le zaza mbola ao anaty kibo, manao ahoana ny fahorian'ny vehivavy, mitondra voaka, miaina eto ambonin'ny tany, hitan'ny vehivavy tsara ary iainan'ny vehivavy zany fa tsisy afaka mandahany zany. Vao mitsaika ao anatin'ny kibo io zaza io, miokôka eraky ny tanàna aloha, voalohany indrindra. Faharoa, miova ny toe-pahasalamana, marary lava miditra dokotera matetika nampitsapa rehefa leo mihitsy amin'ny firy alina atsona, marary ndray hony, ny vadiny ao an-trano mo tonga de tsy te herika mihitsy. Marary, miova le toe-pahasalamana, miova le toe-batana, marary ny valahana, marary mety jaza avy any. Marary ny kibony mety jaza. Tsisy olona tsy mitaraina raha vao mbola vehivavy, amin'ny fotoana mety jaza iny raha lasa nabavy malalo amin'ny tompo. Io ny tena mafindrina mety jaza, dakadakan'le zaza mitady lalana ivoahany izy ao anatiny ao. Marary, tena mijaly. Tsisy vehivavy afaka mitsoka an'izany. Zany daholo ny akamaroan'ireo olona, reo vehivavy mitondra zaza ao anatin'ny kibo. Misy sendran'le zaza ngeza be, mety ho 3 kilao 4 kilao, goavana be mihitsy le zaza, mavesatra mihitsy le vehivavy. Tsy mavita vavaka itsony, lasa somary mangatsitsika sy matimaty mihitsy. Satria nahoana? Indrindra faramanananaka ao ny voalazan'ny Baiboly. Amin'izy mitondra voaka iny mijaly sy ory. Misy arany vehivavy teneniko anareo amin'izy mitondra voaka iny mbola aprafesany vadiny ihany. Ie. Amin'izy mitondra voaka iny mandeha mitady vola fa tsisy vola ao an-trano. Mandeha mitety an'ity tanàna be dehibe ty mitady vola, mivarotra. Misy sasany mbola tena manao asa mafy be izy bevoka. Ny indrindra faramanananaka faharoa efa teraka le zaza. Sendra ny zaza maditra, ilay vehivavy no mizaka an'izany, mamaky fitaratra n'olona any. Ilay vehivavy no tsy maintsy mamany olana. Maditra io zaza io, tsy maintsy ilay vehivavy no mitaiza. Matomany io amin'ny alina, ilay vehivavy no mifo. Mitady sakafo io amin'ny alina, mitady nono io zaza io amin'ny alina, tsy maintsy mifo ilay vehivavy. Ny sakafo ery enjehany, manatitra azy any ampianarana enjehany, maka azy any ampianarana enjehany. Indrindra moa fa niteraka anakefatra vao mialo ozy. Izy daholo manenjika an'io rehetrarehetra io. Neny lehilahy de mandeha miasa makany ampiasana de zay de any izy any. Le vehivavy sady mampiro trano, mahandro sakafo, mitaiza zaza, manolo-kosy, rehetrarehetra manasa lamba. Ny akamaroan'io fahoriana rehetra ao an-trano io de mitotona ao amin'ilay vehivavy avokoa. Ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany anefa de tsy ny vehivavy rehetra ny tratran'izany kosa aloha, fa ny olona misy ozina miepita avy any amin'ny eva. Zay le zavatra mitranga eto. Miresaka vavaka fanafana manko tsika amin'ny alarobio avy zao, de resahantsika le izy satria mila afana ao anatin'izany ianao. Ianao mety tsy mihaino fandarana isaky ny amin'ny 5 sasany maraina, de eto androany amin'ity fotoana alina ity zany ampianarina le izy satria mety tsy tafafo maraina ianao na tsy mihaino radio ny maraina, de androany alina ampahafantarina ary sitrak'Andriamanitra ny andrenesanao an'izany mba handraisanao fanafana raha lasa anabavy. Indrindra faramanananaka ary mbola miteny izy eo amin'ny fahatelo hoe fahoriana no hiterahanao zanaka. Tanareo reny zaza maditra reny, misy ozina ambadika an'ireny, misy fanaratsy mamatotra ao ambadika an'ireny. Misy zaza ngera lasa nabavy mbola kely tamtamiko io tonga de miteniteny foana tamiko zany. Vokatry ty ozina ity hoe fahoriana no hiterahanao zanaka. Be dehibe ny vehivavy sarotom-piterahana raha 7 volana izy ny tokony ho teraka. Inazy tafakatra 10 volana, tafakatra 12 volana, tafakatra 12 volana. Za efa nanao délivrance vehivavy teraka 13 volana. 13 volana. Fa tena fahoriana zany raha lasa nabavy.
na tsara ny vehivavy fotsiny tonga izy maraina sy ariva maraina sy ariva maraina sy ariva zandray nyreraka nanao délivrance tam'izay fa maraina sy ariva izy tena tery mitsy apôstoly tena mijaly ataovy délivrance maraina sy ariva tonga teo amin'ny herinandro teo ngamby izy tao anatin'le 7 volana nietsika tamika le zaza tonga de teraka velona somatsara le zaza vokatry ty le fanamamatotra ity le hoe fahorina no iteranao zanaka misy olona zany tena saroto piterana be mihitsy vokatry ty fanamepita avy any amin'ny eva ity vokatry ty fanamepita avy any amin'ny eva ity de saroto piterana tena mandany vola mihitsy mandany vola tena lany vola ny vadiny zay izy voateraka misy ny sasany moa didina tadidio tsara ny olona ny didy rehetra ny teo apiterana misy ozina mila tapahana ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona tany am-piandohana tsy namboarina hoe ty zany amboariko ty olona ity de rehefa miteraka ty de didiny tsisan'zany fa nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona tany am-piandohana de miteraka normal tsara zay ny namoronina fa tsy hoe isaky niteraka ty de tsy maintsy efa didina efa nanamboatra antsy mbola tsisy antsy mihitsy tamin'ny vanim-potoana ny Adama sy Eva tsy nisy antsy nandidina raha nisy ngamba mety Andriamanitra rera nanana an'zany fa tety ambonin'ny tany mbola tsy nisy dikan'izay tsy nisy programmana fandidina mihitsy ho an'ny tety ambonin'ny tany fa Andriamanitra ny nanao an'zany tamin'ny fotoana hoe nanalana ny tolatezany Adama nanamboarana ny Eva tsy fantatra raha hoe antsy ve nampiasainy sa tanany fotsiny tsy fantatra zay fa miara baiboly aloha de mbola tsy nisy antso mihitsy tety ambonin'ny tany dikan'izay tsy nisy resaka fandidina mihitsy hoe fironona ny olombelona vehivavy de rehefa miteraka de didina fa tatio arina tatya lasa misy resaka fandidina dikan'izay tafiditra anatin'le hoe fahorina no iterahanao tsy natao hoe itoejaza ianao de ho tatahana amin'ny antsy ny kibonao tsia fa natao teraka normal matoa zany ny olona anankiray mbola miaino anatin'izay didina teraka indroa zay didina foany fantelo didina tsy tenen'ny dokotera am'izay tsy mahazo miteraka tsony misy ozina mamatotra ao misy herin'ny maizina mamatotra ao ary be dehibe ny olona tratrana famosaviana eo ampiterahana izy be voky iny tratrana famosaviana fa tsy avelan'lay famosaviana mihitsy raha tsy maty le zazo anatin'ny kibo tsy avelan'le famosaviana mihitsy raha tsy didina le zazo anatin'ny kibo lany 5 millions 7 millions misy sasany 8 millions 10 millions lany misy anton'zany io anefa tsy tena azonao fatarina hoe iza alohan'ny apakatra vehivavy de hoe iza amin'ny vehivavy tsisy ozina izy am'rety vehivavy reto ny mety tsy ho didina rehefa teraka fa ianao varina amin'ny atsaratarehany sy ny bikany de tafiditra tonga am'izay nefa rehefa avy eo ao anatin'ny tokantrano am'izay anao vao mahita ny ozina mamatotra an'lay vehivavy am'izay na ilay lela de saroto piterahana am'izay betsaka ny vehivavy maty eo ampiterahana betsaka ny zanaky ny vehivavy maty eo ampiterahana betsaka ny olona no mididy am'izao vanim-potoana faran'izao ampidiriny olona anatin'ny ozina ampidiriny mpitsabona anatin'ny ozina daholo ny olona mididy avokoa ny kibo ny vehivavy rehetrarehetra eo ampiterahana betsaka ny lany amanampinapitrisana eo ampiterahana vokatry ny herin'ny maizina na ity ozina avy any amin'ny eva ity raha lasa anabavy malala mamatotra ny olona am'izao tsika miresaka zao mahatonga amin'ny teny hoe mbola misy setraikany amintsika am'izao na amin'ny olona am'izao vanim-potoana faran'izao ny ozina de eo amin'ny andininy fa roapolo de milaza manao hoe ary raha lehilahy nanao ny anarany vadiny hoe eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra renin'ny olombelona rehetra renin'ny olombelona rehetra ny olombelona rehetra zany eva ny reniny dikan'izay zany zay fananamatotra ny eva no mipita aty amin'ny taranaka faramandimby aty amin'ny taranaka faramandimby vitany an'ny eva mbola misy anankiray azavady hoe ary ny vadinao ny anteheran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao ekena fa hoe ny lany lohany anatin'ny tokantrano fa tsy le hoe lohany manao didijadana manao baikona miaramila hoe zany no miteny de tsy maintsy arahana zao ny teny de tsy maintsy ekena tsy izay le izy fa raha izay le zavatra mitranga de ozina le milaza eto manao hoe ny vadinao ny anteheran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao raha vao ny vehivavy zany manana an'izay vady izay ka manana an'izay toetra hafahafa be izay tonga de manao didijadina tonga de vao tsy arahana ny teniny de mamelaka ny tamaina vao tsy arahana ny teniny tonga de mitrifana izy lasa izy mandeha afaka ray volana izy vao mody misy ozina mamatotra zay le hoe ny lehilahy ny anteran'ny fanerinao izy no anapaka anao ny zavatra ilain'ny ranabavy rehetra de any am'le lehilahy daholo mila vola de le lehilahy écolage lehilahy
Mividy akanjo tsy maintsy miteny am'le lehilahy, mividy kapa teny am'le lehilahy, mividy sakafo teny am'le lehilahy, vao tsy manome le lehilahy voasakana daholo ny rehetrarehetra. Hatramina sakafo rehefa tsy manome vola le lehilahy tsisy sakafo andrahoana ao an-trano. Misy ozina mamatotra zany. Raha ohatra indray le lehilahy ka tsara toetra, mahafantatra ny tokony ataony tsara hoe ny vehivavy mitantana ny vola, endry tsara izy a, tsy manitsakitsabadina de tsy miasa raha ny vadiny a, tena manome vola tsara, mizara fitiavana tsara, tsisy ozina mamatotra zay. Fa raha mifanohatra am'zay, mila atao délivrance ianao. Zany hoe tsy miteny hoe iza fa ndraindray tsika tafialokaloka ao ambanin'le hoe mety fizahan-toetra, tsy raha lasy anabavy. Ny fizahan-toetra mandalo, ny fizahan-toetra misy fetrany, fa ny ozina kosa mamatotra hatramin'ny taranaka faramandimby. Samihafa ny fizahan-toetra sy ny ozina. Ny fizahan-toetra mandalo zany, mety hoe ray volana, roa volana, mety hoe taona na 2 taona na 3 taona, de miova le zavatra. Fa ny ozina tena tsy mety miova mihitsy, ozy ianao hoe tsy napoziko anao mihitsy, sady manonona ny anaran'le vadinao ihany ianao nohatra zao. Teny maminao nataonao tamiko tamin'ny ianao nangataka teo anatreha Andray aman-dreniko, tena ohatran'ireny ireny ankehitriny zao ny anaovanao tratran'le ozina mamatotra zay. Ary tsy mety miova mihitsy, milaza ihany izy fa iova, fa ny pitsony iny de mbola ohatr'izay foana. Misy ozina mamatotra zany. Ny tena tokony ho izy zany amin'ny vehivavy anankiray tapaka ozina, tsy tokony antehatra amina lehilahy zany izy. Tokony mba hanana ny fidiram-bolany manokana izy, hanana ny fahaleovantenany izy manaiky fa ny lany lohany ao anatin'ny tokantrano, fa mba manana ny fahaleovantenany manokana izy zany, mba manana ny fiainany manokana, tsy miantehatra amin'ny vadiny izy fanatitra, tsy miantehatra amin'ny vadiny izy fre, tsy miantehatra amin'ny vadiny izy amin'ny haniko hoanina, manana ny fiainany manokana izy, za mampirisika ny vehivavy rehetra mba hanana ny fidiram-bolanao manokana ianao, na de mampiditra 2 arivo isan'andro ary ianao. Hafa mihitsy zany raha lasa anabavy malala mitombo zany hoe mba manana ianao noho hoe isaky ny misy zavatra vitina de dada ambe vola de teneniny ianao koa mangataka foana, de tsy manome izy de lasa ianao mitapifika ery amin'ny voditrano ery a, de eny ianao no mitomany, tsy zany ny vahaolana. Mila tapahana le ozina, de mila miala am'izay fatotra mamatotra izay ianao hoe ny vadinao ny anterany fanerinao ka izy no anapaka anao. Zay ny mahakasika ny vehivavy. Jerevantsika indray kosa ny lehilahy. Somary faingano kely ihany satria mbola misy resaka tena tiako resahana mafy ao ambanimbany kely ao a. Ny lehilahy indray de ozy izy manao hoe satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka ny hinananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinanana izany dia voaozina ny tany no izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andronao rehetra, ary aniritsilo sy ero anao izy, ary hoaninao ny anina famboly, ny fatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandrapiverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao, fa vovoka inao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Eto zany zao ny Baiboly de milaza hoe satria niaino ny feon'ny vadinao. Na tonga ny Abrahama tratrana olana teto a, de ny fiainon'ny vadiny. Le fiainona amin'ny vady eto a, samy manana ny fiainony aloha zany mazava ho azy, fa azavaiko tsara le tena fiainona eto. Ny fiainona teto na tonga ny Adama tratrana olana teto a, satria efa fantatry Adama kosa fa tsy azo hanina le voan'ny azo eo am'voan'ny sa, nentin'ny vadiny avany anefa le voan'le hazo de mbola ninana ihany Adama. Zany hoe zavatra efa fantatry Adama fa tsy azo atao, nefa mbola nataony Adama ihany raha lasa nabavy. Zay zavatra zay a tsy mety, ary zay ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny Adama. Fa hafa ndray hoe mba manosika-hevitra anao le vadinao hoe tokony mba hiakatra tendrombohitra tsika hivavaka, tsy zany azonao atao zany. Afaka tsara mifampiaino mihitsy zany ny vady ao anatin'ny tokantrano. Fa hafa ndray hoe ozy le vadinao hoe tsy laiko ianao mandeha mivavaka any, ozy le vehivavy de iny koa i Adama zany fa eny ary fa tsy andeha hivavaka, zay le natezitra n'Andriamanitra zay. Azo manao aniny akanjo mirebareba be iny de ozy ianao eny ary fa esoriko hoe zay le natezitra n'Andriamanitra tamin'ny Adama zay. Aleo any amin'ny fiangonan-drazana ihany no mivavaka fa tsy laiko mandeha makany, de nanaiky ilay Adama na ilay vehivavy dia zay ny natezitra n'Andriamanitra. Azonao tsara angamba le hoe miaino. Neny Adama teto a zavatra efa tsy azo atao mbola nataony ihany, nefa efa nananaran'Andriamanitra sy efa nametrahan'Andriamanitra didy, mbola nidikainy Adama ihany. Vokatr' zay de hoy Andriamanitra manao hoe ozy izy manao hoe fahoriana voaozina ny tany no nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Voaozina le tany noho ny amin'ny nataon'ny Adama. De io tany io zany a, raha vao mbola hiasa amin'io tany io Adama, de fahoriana no azahoany ny vokatra avy amin'io. Miasa mafy, tena misy fahoriana. Hainareo angamba ny dikany zany hoe fahoriana zany.
tena ory tena mijaly mamboly eo de efa apetsaina daholo ty karazana zezika isan-karazany ty avadika ny baingaka atao an'izao ka atao an'izao zay vao mba mamokatra le izy avy any toboany ny avandra avy any ndray nefa le vokatra rarabe tsy hitanao zay anaovana azy vokatry ny fenona ny vadiny izay manosikevitra ratsy zay mitarika amin'ny zavatra ratsy atao nefa de narahany Adama na tonga ny tany voaozina lasa sarotra ambolena zavatra zay ngeny mahatonga antsika amin'izao fotoana izao io sahirana mamboly ho an'ny mpamboly rehetrarehetra mila karakaraina be io tany io zay vao mamokatra io tany io tena teneniko anao zany tsy misy tany zany io misy tany de toa de amafazy voange fa tsy mandeha am'izay loany io vo io fa tsy maintsy karakarainao be asianao zezika zay vao mamokatra io de hoy ny voalazany baiboly ihany manao hoe ary aniry tsilo sero anao izy ary hoaninao ny anana famboly nanomboka teto zany Adama raha lasa nabavy malala lasa piasa tany izy teto i Adama tao amin'ny saedena jereo tsara tsy niasa tany izy tao fa ninapotsiny niadana be mihitsy fa rehefa tafiditra lay herin'ny famosaviana lay namotika ny fiainan'izy mivady dia tafalatsaka tao anatin'ny fahotana izy tratrana ozina avy amin'Andriamanitra dia nesoron'Andriamanitra ny ala tao amin'ny saedena lasa namboly anana lasa ninana anana famboly raha tsy namboly zany izy tsy mihinana hoaninao ny anana famboly ny voalazany baiboly olona avy ninana karazana voankazo amin'ny vitamina tsara tsy andairana aretina mihitsy mihinana karazana voankazo be dehibe tonga de nisaoty ary amin'ny farany ambany anana no anana tsy hoe ratsy akory le anana fa raiso sary an-tsaina ty zavatra teneniko ty tam'izany fotoana zany mbola tsy nisy sira jereo tsara mbola tsy nisy sira tam'izany fotoana zany de ohatrany ahoana mba efa nanandrana ny tsako anana am'izao ve ianao hoe anana tsakona fotsiny am'izao sady tsy sira no tsy andrahona ohatrany ahoana ny tsirony zany zay ny fahoriana ny aina ny Adama sy Eva rehefa tratra ny laherin'ny famosaviana ka tafalatsaka tao anatina fahotana ary tratrana ozina avy any amin'ny saedeny ny saoty niala tao amin'ny saedena aty amin'ny finanana anana famboly sady tsy andrahona no tsy asiana sira ratsy tsiro be zany raha lasa nabavy minana kely angenao anana tsisy nininy fa tonga de marikivy be mihitsy ny endrika ao de ohatrohatry nino mihitsy le fiainan'ny olona am'izao fotoana zao le endrika ohatrany hoe ratsy izy zany de ohatry zany ny fiainan'ny olona am'izao hoe tena tsisy tsiro ny tsony le fiainany mihinana ihany fa zay mahavoky fotsiny sisany atao raha ho voky ara satria le zavatra hoanina ratsy potika ny fiainany Adama sy Eva ary zay ny tanjon'ny Satana zay anapotika ny fiainany zanak'olombelona am'saviny meny tolotsaina le olona iny misy olona tsara tare dany ianao adalao iny roboka ianao rehefa aveo nanaiky an'le famosaviny le menarana tafalatsaka tao anatin'le fahotana misy ozina am'izay mamatitra anao miaraka am'izay meny tolotsaina ianao hoe mandiana ndana manapaka sabata fa aza mandeha mivavaka any misy tolotsaina fotsiny de kamo fotsiny tsotro zao ianao de mijanonao atrano tafalatsaka anatina fahotana misy ozina mamatotra anao miaraka am'izay de mamotika ny fiainanao foana zay ny zavatra nitranga tamin'ny Adama lasa piasa tany izy manaraka ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa tany nanalananao fa vofoka ianao ary iverinao amin'ny vofoka indray ianao raha vao tsy miasa i Adama dia tsy mihinan-kanina tamin'ny voalohany izy tsy mila mitsemboka zany maka ny voankazo ao amin'ny saedeny fa nanomboka rehefa tafalatsaka tao anatin'izay ozina namatotra izay na izay herin'ny famosaviana namotika ny fiainan'izay de lasa tsy maintsy miasa tany mafy ange zany miasa tany zany lasa nabavy miasa mitsemboka ianao zay vao mihinana tsemboka ianao zay vao mihinana de ohatry zany tsika rehetrarehetra io miasa bro miasa mafy nefa nle karama kely misy raha ny sasany mitady asa fa tsy mahita nefa miozina miatra aminy de hoe fatsembohan'ny tavanao no ihinananao de rehefa tsy mitsemboka izy zany tsy miasa de tsy mihinana lasa mirenireny fotsiny sisisy mirenireny fotsiny sisy izy tsisy zavatra azony atao de tsy mihinana jaly ny ankonana raha lasa anabavy mila tapahana ny ozina zay niatra tamin'ny Adama sy Eva jerevantsika kely ndray hoe ny zavatra niatra tamin'ny zanak'izy ireo satria niteraka i Adama sy Eva de ny anarany zanany voalohany antsona hoe Chaine ny anarany zanany faharoa antsona hoe Abela misy ny ozina na ny fanahy miampita avy any amin'ny ray aman-dreny miampita ao amin'ny zanaka nanao ahoana ara zany ny fatanterahan'ny ozina tamin'ny Eva eo amin'ny fiainany zanany de nanao ahoana ny zanaka ny zareo eo amin'ny toko fahefatra eo milazany zany toko fahefatra manomboka ny andinin'ny voalohany
amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny Kaina, ny amin'ny Kaina sy Abela, ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananakevaka niteraka ny Kaina, ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho, ary niteraka ny Abela ralahany koa izy, ary Abela dia mpiandry fa Kaina kosa mpiasa tany. Eo alohantsika eo. I Abela mpiandry ondry, fa i Kaina mpiasa tany. Efa misy ozina manaraka zao amin'izany mpiasa tany zany. Tsy hoe ny mpiasa tany eto ny misy ozina. Zay aloha zany dia azavaina. Fa manazava an'le zavatra nitranga tamin'ny Adama sy ny Kaina zany eto, satria i Kaina zany no lahamatoan'ny Adama sy Eva, zany hoe iry zareo zany ny epitany le fanaratsy na le fahampotehana na ilay ozina voalohany i Kaina ny epitany le izy avy any amin'ny ray aman-dreniny. I Kaina eto tsy nanota. I Kaina eto mbola tsisy zavapatany fa vao miforona vany fotsiny izy dia tonga dia hoe Kaina mpiasa tany. Inona moa ny asan'ny Adama teo aloha? Izy mpanapaka ny saidena. Nanota izy dia voaroka tao amin'ny saidena dia ozina na tonga ny Adama ny asa tany. Ray zay. Ozina na tonga azy ny asa tany dia iny ozina iny amin'izay zany mamaritra ny fiainan'ny Adama taty ambany dia niteraka izy rehefa avy eo dia inona ny zavatra nitranga? Mpiasa tany ihany koa le zanany lamatoa. Zany hoe tonga dia niepita tao amin'ny Kaina zany le ozina namatotra ny Adama raha lasa nabavy malala. Tonga dia mpiasa tany Kaina. Io zany pirofo hita mivaingana fa ny ray aman-dreny izay nanao ny tsy nentina nanota tany aloha tany. Nisy fahotana nataon'ny ray aman-dreny tany, mety nanompo sampy le ray aman-dreny, mety mpamaky trano be le ray aman-dreny, mety mpangala badin'olona le ray aman-dreny, mety mpijangajanga be le ray aman-dreny. Raha tsy nitapahana le ozina mamatotra tany, le fanahy miepita avy amin'ny ray aman-dreny, dia miepita ao amin'ilay zanaka zay tsy manatsiny. Tahaka ny Kaina tsy manatsiny fa tonga dia niatefan'le izy, tonga dia mpiasa tany. I Abela mpiandry ondry. Taranaka olona ohatry ny hoe karazana olona vaovao mihitsy Abela mpiandry ondry. Fa i Kaina mpiasa tany satria i Kaina ny zanaky Adama sy Eva voalohany, izy zany niantefan'le ozina voalohany indrindra. Dia nitoy an'io tantara io dia zao nampanaovin'Andriamanitra fanatitra i Adama i Abela sy Kaina zafady. Nanatitra ny ondriny i Abela, nankasitrahany Jehova. Nanatitra ny vokatry ny taniny kosa Kaina, tsy nankasitrahany. Dia inona zavatra niseho? Tezitra be mihitsy Kaina sady nanjombona ny tarehany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Kaina, Kaina, nahoana ny manjombona ny tarehanao? Moa raha tsara toetra ianao, moa tsy tokony hisy fisandratana va? Fa raha tsy tsara toetra ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ianao ny kendren'ny faniriany kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Zany hoe vokatry ilay fananepita avy any amin'ny Adama sy Eva nakao amin'ny Kaina zany dia nisy toetra hafahafa be tao amin'ny Kaina. Rehefa tsy nankasitrahana ny fanatitra nataony dia mipotra le ozina mamatotra na ilay fanamepita mamatotra. Niady tamin'Andriamanitra i Kaina, ny montsomontsona tamin'Andriamanitra izy nanjombona ny tarehany. Zay aloha dia efa teboka voalohany. Iza ny nampianatra ny Kaina n'izany? Toetra avy aiza nananany Kaina n'izay toetra izay? Avy amin'ilay fanamepita avy any amin'ny ray aman-dreniny. Avy amin'ilay ozina avy amin'ny ray aman-dreniny. Zany hoe ny ray aman-dreniny nanao ny tsy nety dia i Kaina no nifatrarany rihatra rehetra. Nanana toetra niady tamin'Andriamanitra. Ary ny olona zany rehefa ratsy toetra, misy toetra ratsy ao anatin'ny olona, dia ny fahotana ho an'ny olona ratsy toetra mamitsaka eo ambaravarana. Satria nahoana? Amin'ny fotoana izy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony hitranga dia tsy maintsy hanota foana izy. Avita zavatra foana io olona io satria misy an'izay ara-tsy toetra izay dia ho Jehova hoe fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Zany hoe isy fahotana foana tsy maintsy mahazo an'io olona io. Varavarana zany tsy azonao ialana zany varavarana zany. Miditra ianao miditra amin'ny varavarana, mivoaka ianao mivoaka amin'ny varavarana. Vao hiditra amin'ny tanàna ianao dia efa misy varavarana be na vavahady eny amin'ny tanàna. Sa misy olona tonga dia mamaky rindrina fotsiny na hoe tonga dia misaoty tamboho isaky ny dia ao amin'ny ao an-trano dia misaoty tamboho, ivoaka ny trano dia misaoty tamboho. Tsisy olona manao an'izany. Fa tsy maintsy miditra amin'ny varavarana dia mivoaka amin'ny varavarana, dia miditra amin'ny varavarana dia mivoaka. Nefa ilay ota mihitsy napetraka eo amin'ny varavarana. Dikan'izay zany raha olona manana toetra ratsy be tsy maintsy manota foana izy io. Nanana ny Kaina an'le toetra nefa ozina avy tany amin'ny ray aman-dreniny teto. Ozina avy amin'ny Adama, zany hoe misy karazana ozina ihany koa zany raha lasa anabavy misy karazana ozina. Toetra ratsy ilay ozina. Eo le hoe zaza maditra. Dia tadidinareo le ozina niatra tamin'ny izy ty Eva. Hoe abe dia be ny fahorianao indrindra faramanana anaka ianao. Indrindra faramanana anaka. Fahoriana no iterahanao zanaka. Nanana toetra ratsy ary zany iny fa sarotra ny tezaina be zany Kaina zany. Tondra fahoriana ho an'ny Eva mihitsy.
ny epita tao amin'ny kaina le toetra ratsy vokatry ilay ozina. Misy karazana ozina zany mamorona toetra ratsy fotsiny. Manao zavatra tsy mety mitabataba olona, manafitoana olona, manao zay zavatra mampalahelo izy, de avy eo tonga saina tampoka hoe ohatrany tsy nety marina iny, na tonga de tsy mety anarina mihitsy. Anarinao izy fa tsy manana tsy manaiky diso zany izy fa marina foana ny azy. Misy an'izay toetra ratsy zay vokatry ny ozina. Aoko tsika tsy rehare hoe zay mihitsy ny tezananay, fa oziny reny le nitezany reny. Fa na mepita avy amin'le ray aman-dreny, misy zavatra namatotra le ray aman-dreny, de iny no nanazarany anao, de io ianao io le toetra. Tahaka ny Kainy. Profon'izany toetra ratsy ny Kainy zany ny vonoany mihitsy Abela. Vonoany Kaina mihitsy Abela raha lasana bavy. Maty Abela de nanontanian'Andriamanitra Kainy hoe aiza Abela rahalahanao ry Kainy? Asa moa mpitandrina ny rahalahako va? Tsy famaly amin'Andriamanitra ny ohatr' zany, fa i Kaina navita an'izany satria nahoana? Lay ozina ny epita. Ny famono i Kaina sy Abela. Zay zao fataterahan'le ozina hoe abe de abe ny fahorinao, indrindra fa raha mananaka ianao fahorina ny terahanao zanaka. Mifamono, ianao ve mba miteraka de mifamono ny zanakao. Be de be ny olona tratran'izany. Misy ranabavy zao maheno ahy eto ny zanany miady, mifampitory eny amin'ny tribonaly, miady lova tena, mifandritarita tena tsy akijanona mihitsy. Hoe tena nandaniko ny fananako ray manontolo raha tsy maintsy toriko ianao, nefa piraitapo, miady tena mifamono, ozina mamatotra zany. Fa na mepity zany raha lasana bavy. Mety nisy ray aman-dreninao tany aloha tany tratrana famosaviana. De izy tratrana famosaviana iny tafiditra ato anatina fahotana. De tratrana ozina manaranaka am'izay nareo rehetrarehetra amin'ity fotoana ity aty amin'ny izao fotoana izao miady daholo ny piraitapo rehetra. Tsisy mifankahazo na ny ray ary. Misy ozina mamatotra ao. Ary misy ny sasany mifamono mihitsy. Misy mety efa namono piraitapo efa nandatsadray, mety efa nafaty ny piraitapoany mihitsy. Misy amintsika maheno azy zany. Ozina mamatotra zany ary mila ibebahana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa zay ny zavatra nahazo an'ny Kaina teto. Vokatr' zany de ozy Andriamanitra hoe ny feon'ny ranondralahanao izy izy tafakatra ty amiko avy amin'ny tany, izay ny latsahan'ny ranondralahanao. No zonon'Andriamanitra Kaina rehefa avy eo. Hoe vao oziny ianao hiala amin'ny tany honenany. Tsy hamokatra ho anao intsony ny tany. Mbola ozina mitovitovy amin'le any Adama ihany. Tsy hamokatra ho anao intsony ny tany. Ho mpanjenjena sy mpirenireny ianao. Zany ny ozina niatra tamin'ny Kaina raha lasana bavy. Mpanjenjena sy mpirenireny sady tsy mamokatra, be dehibe ny olona mpanjenjena sy mpirenireny am'izao tsika miresaka zao. Mifindrafindra monina. Voatetiny daholo ty tranon'olona rehetra ty ho faina de miala rovolana de mifindra de rovolana de mifindra de tsy mahavoalofa trano ry de mitety karazana fokotamy be dehibe, mifindra monina foana. Mifindra monina foana. Misy an'ilay ozina avy any amin'ny Kaina. Mpirenireny sy mpanjenjena. Ozy Kaina tamin'Andriamanitra hoe lehibe loatra ozy izy. Ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako. Raha vao mahita azy zao ny olona de hamono aho. Tsy maintsy herin'ny tavanao aho. Miherin'ny tavan'Andriamanitra, mitsoka ny tavan'Andriamanitra, vokatry ilay ozina mamatotra. Io ozina io ihany koa mampiala antsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Be dehibe ny olona misy an'io ozina io tsy mary fanatrehan'Andriamanitra mihitsy rehefa mivavaka. Maina be mihitsy. Mitsoka ny fanatrehan'Andriamanitra, miherin'ny tavan'Andriamanitra. Reny karazana olona mpitetitety fiangonany reny ihany koa, misy an'le fanahy mpanjenjena koa, ozina. Voatetiny daholo io fiangonana ray manontolo io ato amin'ny FKMM izy mbola mangozozo zany, mbola tsy tena tamana tsara, mbola mitady lalana ndray. Misy ozina mamatotra fa mila atao délivrance saingana ianao. Ary reny olona reny tsy velona ara-panahy mihitsy reny olona mpitetitety fiangonany reny satria fangaro daholo ty karazana fanahany amin'ny fiangonakafo ty de tsy velona mihitsy fanahany fa maimaina. Ny olona rehetra ao am-piangonana mivavaka manakipy maso mirehatra zany, fizy variana mitoditodika fotsiny mitazatazana, tsy mareny ininina mihitsy. Jerevantsika kely ange eo amin'ny Genesis toko faefatra iny any ny andininy fafito ambin'ny folo. Genesis toko faefatra ny andininy fafito ambin'ny folo. Ary Adama nahalala ny vadiny indray ka dia niteraka zazalahy raha vehivavy ary ny anarana ataony hoe Seta. Ary Andriamanitra hoy izy efa nanome zanaka anankiray koa ho solony Abela satria novonony Kaina izy. Eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo Ary Seta koa niteraka zazalahy ary ny anarana nataony hoe Enosy. Tamin'izany no vao natsoina ny anaran'i Jehova. Amen. Eo ndrindritsika eo. Eto zany resaka taranaka eto. Tena somary mafimafy kely izy ty fa naza mamaky an'izy ty koa sahirana mihitsy matetika. Fa misy taranaka zany
tena ao anatin'ny fahampotehana tena ao anatin'ny fahampotehana satria Abela zany efa fantatsika ino hoe maty ikaina vao ozina mpanjenjeny de izy nandeha nanjenjena tany de nanambady tany kaina nanana karazana vohatra tany izy zany de niteraka lehilahy antsona hoe enoka tsy le enoka niakatra velona fa enoka hafa mihitsy nataony anarany enoka zany anaran'le vohatra de enoka niteraka ny irada de irada niteraka ny meojahela de meojahela niteraka ny metusahela niteraka ny lameka nisy taranaka maromaro zany tao taranaka kaina zany zao enoka ray zay de zafikely kaina zany meo irada de manaraka an'izay meojahela de metusela de lameka nisy taranaka 5 zany teo ambanin'ny kaina de ilameka napirafy nanomboka tao amin'ny lameka zany nisy ny fampirafesana voalohany nanambady vehivavy anankiroa tao amin'ny taranaka kaina zany fa tsy tany amin'ny taranaky lay Adamo zany hoe le taranaka misy ozina zany ny resahako eto le taranaka misy ozina satria kaina ny lamatoany Adama sy Eva zany tsy afaka ialana iny fa tsy maintsy hoe zanaky Adama sy Eva zany izy de ny taranaka fahadiminy kaina napirafy tany zany nisy ny fampirafesana tanareo tsara reny resaka fampirafesana reny ozina avy any amin'ny razambe reny raha mampirafy zany ny vadinao am'izao tsika miresaka zao misy ozina mamatotra izy ny problème nefa izy tsy mety hivavaka tsy maintsy enao vadiny zany no mitolona mafy miady eo anatrehan'Andriamanitra mba isy famonjen'Andriamanitra na fidiran'Andriamanitra tsehatra ao anatin'le tokantrano fa tato amin'ny taranaka kaina le misy ozina mamatotra no nisin'ny fampirafesana voalohany indrindra teto ambonin'ny tany de tao aorianan'io lameka io de niteraka vehivavy nanambady vehivavy anankiroa moa izy zany araka ny voalazan'ny baiboly teo de nanana taranaka le vehivavy anankiray ny anarany Iada ny anarany anankiray niteraka ny Jabala de izy no rain'ny mpitoetrandao izy de ny anarany ralany Jobala izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mitsoka sodina rehetra de ny anankiray le vadiny lameka anankiray zany antsona hoe Zila kosa niteraka ny Tobalakaina mpanefy fiasana resaka sabatra zany de nanana bavy antsona hoe Nama zany hoe nisy taranaka anankiroa zany tamin'ny lameka tamin'ny alalan'ny Iada sy tamin'ny alalan'ny Zila de ny zavatra nitranga atreo amin'ny taranaka lameka io zany ny taranaky kaina aloha zany ny voalazan'ny baiboly teo aloha zany ny voalaza dia i Adama indray rehefa aveo i Adama sy Eva niteraka zanaka vaovao tao aorianan'ny kaina zany kaina efa nanana taranaka be deabe de niteraka indray zany Adama sy Eva rehefa aveo de nanana zanaka izy antsona hoe Seta de nitenen'ny Adama hoe fa Andriamanitra hoy izy efa nanome zanaka anankiray koa solon'ny Abela satria novonoany kaina izy Setako no niteraka zalahy any anarany antsona hoe Enosy zany hoe taranaky Adama sy Eva fantelo am'zany satria i kaina ny voalohany kaina sy Abela de aveo vita reo Abela maty kaina efa niteraka an'le taranaka niteneniko teo de niteraka ny Seta indray ry zareo de Seta niteraka ny Enosy de tany amin'ny Enosy vao nisy hoe tamin'izany no vao natsona ny anaran'i Jehova zany hoe misy taranaka zany raha lasa nabavy tsy entsona ny anaran'i Jehova tao amin'ny taranaka Adama sy Eva kaina i Seta fa tany amin'ny Enosy vao nisy fomba an'Andriamanitra le taranaka eo am'le resaka taranaka nresantsika misy karazana taranaka zany misy fanana misy ozina mamatopatotra be mihitsy le taranaka de tsy omban'Andriamanitra mihitsy mivoaka avy any sahirana be mivoaka avy any de mpijangajanga mivoaka avy any de misotro toko mivoaka avy any de mikrotana tokantrano mivoaka avy any le taranaka be deabe de raha tazanina avy eny ambony de potika daholo ny taranaka any ambany rehetrarehetra satria nahoana tsy omban'Andriamanitra ary tsy iarahan'Andriamanitra mandeha ilay taranaka natao amin'ny taranaky Adama ary fa nendrasan'Andriamanitra taty amin'ny taranaka fahatelo niala tamin'ny kaina de i Seta taty amin'ny Enosy tany vao natsona ny anaran'i Jehova tamin'le taranaka zany hoe misy taranaka zany efa voatendry mihitsy hoe ty taranaka ity ietsona ny anaran'i Jehova vonjen'Andriamanitra apian'Andriamanitra fa misy taranaka tsy misy fanapian'Andriamanitra mihitsy vokatr'ilay ozina mamatotra vokatr'ilay ozina taty amin'ny Enosy zany vao nisy fanapahana an'ilay ozina afaka tamin'le gejy
tsy taranakaina nefa no nakan'Andriamanitra zay fa ny taranakaina rehetra ny atao anatina fampitena daholo vao miay taty aoriana moa lasa napirafo vao may lasa nanambady anankiroa ny taranakaina taty aoriana ny apotika ny apotika fa tsy maintsy tamin'ny taranaky Adama seva ihany nanamboaran'Andriamanitra taranaka vaovao de tsy tonga de iseta no nakany an'le taranaka fa tany amin'ny zafikeliny i Abrahama zany i Adama zafady tany amin'ny Enosy misy taranaka zany tena misy ozina mamatotra be mihitsy taranaka mandimbo tena tsisy fomba an'Andriamanitra mihitsy de zeo no mahatonga le olona mikaikaiky fa ahoana ary ty fiainana ity de raha mandinika le fianakaviana de ohatrany hoe tsisy olona tafavoaka zany eo am'le fianakaviana na hoe tafavoaka ny sasany lasa ny andafy ny sasany lasa mpanakarena be eto Madagasikara fa tsy mifampirarana hoe matimatina aretina daholo misy karazany misy ny olona manakarena be fa ato amin'ny aretina mijaly be na hoe manakarena be fa ato anatina fibodona fananan'olona na famitapitahan'olona na fakanankeriny zavatr'olona tena manjaka be de misy taranaka tampoka zany génération antioarina tonga de mandeha amin'ny fahamarinana be tampoka zany vavaka daholo ny akamaroany zareo iny zany le taranaka ietsona ny anaran'i Jehovah fa misy taranaka tonga de mpamon'olona mpamakitrano mpijangajanga mpisotro toka daholo ny akamaroany rehetrarehetra tsy ao anatin'le listre le olona mandray famonjena ietsona ny anaran'i Jehovah mihitsy no le ozina mamatotra mino fa azonao tsara ny tiany ny baiboly ambara sy ny afatr'Andriamanitra zaraiko aminao am'ty androany ty mba hatonga anao andray fanapahan-kevitra hitandry tena aloha anaisotra fahotana voalohany indrindra iaro tena mba tsy andairan'ireny famosaviana reny fa amin'ny fotoana ianao na de famosaviana maivana kely tsy misy dikany ary ka misy fahotana ianao de mandaitra iny mba tsy hanotatsika ihany koa tsy hatratrara ny ozina mamatotra satria ny ozina manimba taranaka vokatry ny fahotany Adamaseva potika ikaina niteraka ny seta izy reo mbola tsy nomban'Andriamanitra le taranany aty amin'ny taranaka seta atsona hoe enao sy tany Andriamanitra vao niditra antsehatra nanampy ny taranaky Adama na de i Adama noforonony voalohany ary rehefa nanota de nisan'izany teo amin'ny taranaka de dinio ange ny taranaka ao raha aman-dreny misy ray mpianakaviana maheno a de dinio ny taranaka ao teraka zazavavy ianao de jereva avy any le fiaina tokantranony fa mikorotana ambony ambany tsy mandeha am'izay loany tsy mety tafita mihitsy nandaninao volana mpianatra an'ireo ekena fa mety manam-pahaizana izy manana asa tsara fa le ao am'le tokantrano misy problème tsy hitanao mihitsy anaovana miditra antsehatra foana ianao miady mivady foana ny zanakao niteraka ihany koa zareo mbola olana ihany koa de fa ahoana ihany ary jerevanao koa le zanakao lato de ohatra zay ihany koa mety mpampijaly zanak'olona fotsiny mitsoka zanak'olona fotsiny ataony ato de jerevana ny taranaka manaraka mbola ohatra zay ihany misy karazana taranaka zany miainao anatina fahapotehana mihitsy vokatry ty ozina ity raha tsy Andriamanitra mihitsy manapa-kevitra manakana an'le izy a tahaka nataon'Andriamanitra tany amin'ny Enosy tany vao natsona ny anaran'i Jehovah nijanona teo am'izay ny fampahoriana nisy taranaka vaovao nanomboka teo tany amin'ny taranaka Enosy no nanomboka ny forona daholo am'izay a reo karazana mba olo-masina tany nipoirandry Enoka lay niakatra velona tany an-danitra jeretsika kely ange le taranaka be deaibe le taranaka eo amin'ny andiny fahina hoe ary efa 500 taona ny andro ny ainan'ny Seta de niteraka ny Enosy izy de ny andro ny ainan'ny Seta taorian'ny niterahana ny Enosy dia 720 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Seta dia 700 taona de maty izy ary efa 70 taona ny andro ny ainan'ny Enosy de niteraka ny Kenana izy de niteraka ny Kenana zany zao hoe Enosy teto a de eto ndray zany zao i Kenana niteraka ny Mahalalila zay mihitsy le anarany a niteraka ny Mahalalila ary ny andro ny ainan'ny Kenana taorian'ny niterahan'ny Mahalalila dia 720 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Kenana dia 770 taona de maty izy ary efa 520 taona ny andro ny ainan'ny Mahalalila dia niteraka ny Jareda izy ary ny andro ny ainan'ny Mahalalila taorian'ny niterahany any Jareda dia 370 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Mahalalila dia 570 taona dia maty izy ary efa 210 taona ny andro ny ainan'ny Jareda dia niteraka ny Enoka izy tao amin'ny taranaky Adama no nipoiran'ny olo-masina nanomboka nisy taranaka tsara ijo tsisy resaka mihitsy eto hoe nanambady anankiroa na ohatra zany fa nirindra tsara daholo le taranaka satria tapaka nanomboka teo amin'ny Enosy a ilay taranaka ratsy misy oziny fa ny taranakaina zany a io mitatra mbola mitatra be hatram'izao io a zara anankiroa zany ny taranaky Adama teto a
taranany avy amin'ny kaina lay nisy ozina ny atrekan'le ozina rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa nisy kosa ny taranany avy ato amin'ny enosy a lay taranaka tsy nisy ozina tsony fa mba nilamindamina ihany ny fiainany zany tany arina tany de le ato amin'ny taranaka kaina zany zay taranaka avy any amin'ny kaina rehetrarehetra mbola mila atao délivrance avokoa ary am'izao tsika miresaka zao ny akamaroany olona de iantefany zany zavatra zany pirenireny mpanjenjeny fahorina niterahana zanaka ny vehivavy no ny miantehatra amin'ny lehilahy de atsembohan'ny tavana no hinanana mbola mihinana briky sy ny karazany zany ny fiainany zanak'olombelona am'izao fotoana zao ny antony ampahafantarana an'izany amintsika anafahana atsika satria misy ny fotoam-bavaka atsika isaky ny alaroby tena hoe ilomanosana ao anatin'ny vavaka délivrance misy karazan'olona manko a tsy tia atao délivrance mihitsy izy tsy fantatro hoe menatra ve hoe sao de misy fanamamatotra de hitan'ny olona na sa hoe matahotra ve sa hoe mety hoe tsy fantatro mety hoe lasa ohatra hoe mpiandraikitra izy ohatra de matahotra atao délivrance fa za tena milaza aminao fa ilaina ny délivrance etontsika de mampianatra foana ny amin'ny famonjena ny fanahintsika hoe ohatr'izao ny any an-danitra ohatr'izao ny any amin'ny elo tsy azonao ataony makany amin'ny elo sy ohatr'izany fa ilaina ihany koa ny mahafantatra an'ireo fanamamatotra eto ambonin'ny tany satria reny ihany no manakany atsika mahatonga atsika tsy mandeha makany an-danitra fa misarika ny fanahintsika ho any amin'ny fahaverezana ka aza miaia mihitsy ianao amina resaka délivrance fa manetrehanao teny tongava manatrika fotoam-bavaka ny alaroby atao délivrance ianao mbola ho avy ihany moa ny fotoana ny sabata mety isy délivrance ihany fa angatahana amin'ny tompo satria be dehibe ny olona sabata mila mercenaire tena maromaro ihany koa manao délivrance satria tsy araka raha ohatra ka olona vitsivitsy nanao délivrance andreo olona be dehibe reo fa isaky ny alaroby aloha zany a ny fotoana voatendra treto a anatanterantsika an'izay délivrance zay dikan'le délivrance fanafahana roana le fanaratsy mamatotra mitondra olana sy mitondra ratrapo mitondra alahelo mitondra fampotena eo amin'ny fiainan'le olona de rehefa miala iny devoly iny a de afaka le olona manomboka miova ny fiainany androany zany tsika nyresaka mahakasika ana famosaviana sy resaka ozina anjaranao ny manao dingana raha matsapy ianao hoe voafatotra an'izany famosaviana zany ny fiainanao na voafatotra an'izany ozina izany a manaova dingana fa fandravana an'izany mihitsy ny fotoam-bavaka atsika isaky ny alaroby manomboka amin'ny ray ora tolakandro ny anatanterantsika azy moa zany de eny Betleheman'ny Joda no anatanterahana azy a anasako atsika rehetra tsy hakanavaka hiaraka ho tonga avokoa isika rehetra ilomano ao anatin'izany hoe fanafahana avy amin'Andriamanitra izany miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainam-baovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika